tsy maintsy manova fomba fiasantsika, tsy maintsy manatsara ny fomba fiasantsika mba ahafahantsika manafaingana ny fampandrosoana izay tokony ho apetraka eto Madagasikara. Faly miarabantsika jiaby mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy, tsy maintsy manova fomba fiasa na manatsara fomba fiasa hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina araka ny vidéo fanao-kevitra nataony teo izay. Koa zany indrindra nahatonga anazy nandeha nihona tamin'ireo tompona ndraikitra feno JIRAMA sy ny mpanao gazety ary ny vahoaka malagasy tamin'ny alalan'ny live Facebook. Ary vitantsika ihany koa story izay nataony tamin'ny fa hoe voamamarana filan-kevitra ministre naharitra tontolo andro ao zao nefa manoloan'olany délestage lavareny izay tena mampijaly ny vahoaka ankehitriny dia hidiny fotony eny amin'ny JIRAMA ny tenako raha pitro hijery akaiky ny tena olana ary tsy hivoaka ao raha tsy hisy vaholana arosony tompona andraikitra. Mipetraka ary amin'ny fanontaniana ho an'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina movie vao zay tena hijery tena olana ve sambanao ve hijery olana sy hitondra vahaolana satria amin'izao fotoana izao fa te-hitrotra ny olona vahoaka malagasy fa indrindra ny mponina n'Antananarivo renivohitra amin'ity fijaliany jiro délestage lavareny ity. Amin'izao fotoana izao ihany koa manko araka ny vidéo fanao-kevitra teo ho arahintsika rehefa avy eo fa hoe noho ny fahaterana ahitany mahatonga nyity délestage lavareny eto amin'ity firenenantsika ity. Zareo manko indraindray tsy raha manaiky diso fa maninona ary raha manao ataon'ny ministra tany Comore rehefa tsy mamely tsisy vokatra dia miala mametra-pialana zany ny fahendrena. Dia eo ihany koa manko ny tenin'ity filoham-pirenena Andry Rajoelina ity fa hoe misy ny mpiasan'ny JIRAMA dia manao sabotage na fanahina mihitsy dia hoe tapahana le jiro isaky minitra na isa-lera amin'izay simba ny fananany vahoaka malagasy. Fa maninona raha tsy andraisana fipetra zany olona zany ary raha tsy hovahoaka ary le olona hoe iretorety le olona zany indrindra manko misy eto an-tany sy firenentsika tsy manaiky. Izy manko anatin'ny vidéo ity ihany koa manao zao hoe gouverner c'est prévoir, zany hoe efa nanamafy ihany koa izy fa tena prévoir mihitsy izy zareo. Raha makasiky ny fahatapahana jiro Antananarivo sy manodidina manko dia ao anatin'ny vidéo fanao-kevitra nataon'izay ihany koa dia hoe hisy fampiasana groupe lehibe mamokatra herinaratra fanampy manomboka izao mitetina 300 tapitrisa ariary isan'andro ny soloka holanina amin'izany 300 tapitrisa ariary atao izay isian'ny jiro manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 10 ora alina. Hisy ihany koa ny fametrahana panneau solaire azahoana herinaratra ao anatin'ny fotoana fohy. Tena misy bizina avolenta ary groupinisa moa ampiasaina ity. Io manko ny bizina izay teneny zareo zay dia hoe na ireo mpiasa madinika ary manao bizina na ireo mpiasa vaventy na ireo tompona andraikitra feno ambony eto amin'ny tany firenentsika manao bizina ihany koa. Ary ny mahagaga dia raha ohatra ny investissement natao amin'ny JIRAMA ity ny anaovana ny infrastructure barrage hydroélectrique parc solaire zany hoe misy retour positif zany fa tsy hoe anofana groupe isan'andro izao hamenona ny posiny olombitsy zay tenentsika tao zay misy bizina avolenta anatin'ity JIRAMA ity na ireo tompona andraikitra faratampona manao bizina na ireo tompona andraikitra any ambany. Ary ndao ary jerentsika manko fanao-kevitra izay nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina makasika ny resaka jiro délestage lavareny izay. Karak'izay raha eo amin'ny fandaniana no resahana ny solika zay noentin'ny fanjakana anampiana ny JIRAMA dia mitovy ny quantité raha jerevana ny période tamin'ny herintaona sy amin'izao taona ianantsika zao. Raha eo amin'ny 15 000 mètres cubes eo zany no fiolona ampidinana ny ireo groupe rehetrarehetra dray izy rehefa tena mafy ny ahitany tafiakatra amin'ny 18 000 ohatran'izao jerevana ny tamin'ny herintaona zany eo amin'ny 18 000 mètres cubes eo no livrena amin'ny JIRAMA tamin'ny herintaona 18 000 mètres cubes ihany koa tamin'ny volana octobre tamin'ity taona ity nefa ny délestage lavareny. Ny délestage tena mbola tsisy délestage ohatranyity. Fanontaniana apetrako aminareo zany sy fambelantsika valiny eo
rehefa avy eo manoloana an'izay fanontaniana mipetraka izay. Fa faharo manarakarak'izay ny zavatra tena mahagaga sy mba ilaina valiteny ihany koa hitondra vahaolana aloha za fa apetrako ny olana satria za rehefa miresaka minisitra sy ny tompon'andraikitra samatsy an'izao hoe lazao anany ny olana fa tsy maintsy mitondra vahaolana tsika. Ny ankoatran'izay ihany koa dia zavatra fanontaniana apetraky ny vahoaka hoe ohatra ny atao mihitsy hoe zay azo soreny sy azososotra satria tapaka le ziro dia miverina indray mandritra ny atsasakady ny adiny ray adiny roa dia tapaka dia miverina indray avy eo tsy miverina tsony. Ary za zao miaina an'izany tamin'ny weekend farany teo ianareo moa fa manana birao ao Akorondrano ao amin'ny arena miantso monsieur le ministre hoe normal re monsieur le ministre efatra amin'ny maraina mandra-parivin'ny andro tapaka ny jiro tsy miverina mihitsy. Ny ampitso mbola miverina ny asa tany ohatr'izay ihany ny zavatra mitranga. Nitsika an'izany misy fiatraikany tsy amiko rery fa exemple zay ny fatapahan'ny jiro lava reny ny tsy fahaizantsika amin'ny feany io zany misy fiatraikany vatana amin'ny fiainany vahoaka malagasy ray manontolo amin'ny fivelomany vahoaka ary misy fiatraikany ihany koa amin'ny fiarina sy arikareny eto amintsika. Misy usine satria ny industrie moa miresaka amintsika ihany koa tonga ny mpiasa amin'ny valo tsy miverina ny jiro raha tsy amin'ny enina hinona moa efa miravo ny taninandro zany ny mpiasa mandritra ny tontolo andro iray manontolo. Io zany no isaritako an'satsika hoe matoa tonga eto dia arijery vahaolana antsika ary misy ny vahaolana ary tsy maintsy apetraka ny vahaolana manoloana n'izany zavatra rehetrarehetra misy sy mitranga izany. Tamin'ny herintaonitsika raha nandalo delestage ohatran'izao efa nandalo ahitana ohatr'izao tsika fa nametraka tsika hoe ny alina ihany no tapahana ny jiro. Vitatsika eny nanao an'izay tamin'ny herintaona fa inona zany ny tena olana satria ny fanampian'ny fanjakana mitondo ny fanampian'ny fanjakana 30 milliards d'ariary no alohan'ny fitondram-panjakana amin'ny jirama mba ahafahana miatrika an'izany zavatra rehetrarehetra. BDP zany 250 millions de dollars isa-taona no alohan'ny fitondram-panjakana hoentina navotana ny jirama. Tsara fantatsika fotsiny fa nipipana hoe programme d'investissement public zany hoe vola omaly zay nanao loi de finance mivola hoentina nanovana ny sekoly, hoentina nanovana ny lalana, hoentina nanovana ny hôpitaly, hoentina nanovana ny foto-drafitrasa rehetrarehetra 250 millions de dollars. Zany hoe ny asan'ny fitondram-panjakana iray manontolo zany dia mitovy ny vola atotona ao amin'ny jirama. Zay zany ny zavatra ataontsika hoe tsy ekena kosa raha efa ampandeferina le vahoaka ho an'ny jirama nefa le vahaolana zany mbola misy zavatra potika koa aorinan'izay zavatra rehetrarehetra. Zay tsy maintsy tadavantsika vahaolana miaraka. Ary eto moa dia miteny anareo hoe gouverner c'est prévoir. Tena efa miprévoir isika. Fa io moa ministra zao vaovao dia mihitsy mahatoky fa afanganana koa zavatra rehetrarehetra zay efa napetraka. Nametraka ny antsika efa roa taona sy tapany efa mividitsika groupe vaovao 105 mégawatts zay mandeha amin'ny fioly lourd. Fa mbola misy groupe eo jerevantsika eo rehefa avy eo andeha amin'ny gasoil fa tsy tafapetraka mandrakity ny androany. Zay ny atonavako aty tsy maintsy manome datika androany ho vinany tafapetraka io zay ao anatin'ny lavitrezaka. Fa eo zany ao anatin'le fandaniany zay ihany
Là, il y a groupe OPC mandane 370 grammes par kilowattheure. Les familles groupe mandane 220 grammes par kilowattheure. Mais l'année l'année bézane, Ari, on n'a pas qu'il faut rester qu'un grand mot de oui, mais c'est une délestage. Des mis groupe ngezabeo, mandé turbine. Fa autant de temps que ça, mandani soutiabe. 300 millions d'arrières par jour. Maditani Adendi, il y a des fois, on a eu un groupe 9 milliards d'arrières, on a tenu. Résultat. Nous disons que ces antéines, nous avons dit qu'il y a un droit. Bah, on a fait un délestage de ma méthode à l'effet ce groupe. Au groupe, il y a un groupe. Vous la payez, vous dites que vous avez un groupe. La fin technique, c'est une récente qu'on a causé. Fatigué, il y a une cause à Milan, Zeri, de ma totalité générale, et on l'a ensuite à table. Mila Zerebatikawe, Aona, Nyaninana, ni fatiante qu'on a perte avec, perte technique, perte au niveau de gestion, perte financière à bout. Si ta femme ne dira pas, c'est le bâtiment sans avoir été avec toi. Fatatique tsara fa maromaro misy palea tsy diso hoe voatrany amin'ny tribunal satria misy olona zany palais régional fantatrareo zany zay mampirisika ny branchement illicite mihena ny vola miditra amin'ny jirama misy ihany koa fantatsika hoe mandefa gazoil tsika mandefa citerne tsika indrindra fa ny gazoil ampiodina ny mille any amin'ny faritra na hito amintsika hoe ampiodiny mandritra ny adiny 5 io rehetra zany ny calcul ny solika ilainao fa mandritra ny adiny 2 ny ampodinana le izy dia makaiza ny solika fantatrareo tsara ny andriamatoministra fantatrareo tsara ny fisiny zavatra ary zay ny antony nanatsivatsika n'le géophilie hoe mba ahafahana mandrefy ny solika zay arotsaka sy ny solika lany mba tsy isin'izany perta na halatra eo anivon'ny fitantanana zany noho izany zany eto a dia mampitandrina fa tena tokony tsy hisy mihitsy mindra foany olona zay mety misopatra mety migafy fa mila misalatsika rehetrarehetra anavitra n'izao orinasa sy izotrany amin'ny fanavotana ny jirama ariavitra matikisinareo ana raha nitetika asa atao ao olazaiko aminareo eto vitatsika ny manao an'io fa kosa zay tsy politra tsirairay ihany animba sy sakana ny ezaka zay ho ataotsika tokony masatsika amin'ny teny hoe reto mitsisy monsieur le président na monsieur le ministre tonavy nareo raiso fa misy olona fosy tato misy olona io moa tena problème ateneko monsieur le ministre aloha le vahoaka ny jarevatsika fa tsy mety raha hoe tena hosiparana ny ezaka rehetrarehetra zay ataotsika ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra misy olona tena miasa tao anivon'ny jirama misy olona miasa tao ny androm-piainany ray manontolo tato ary mitomany mihitsy hoe monsieur le président mba ampiro zay hiarin-doha amin'ny jirama fa misy olona koa ao tsy mijery afa-tsy ny azy tsy mijery afa-tsy ny tenany ary lasa miditra any amin'ny resaka hafa mihitsy hoentina higafiana sy hisoparana no ny mety hevitra politika tsy mitovy fa firenena no resantsika eto fa tsy rena politika koa ary zay ny teneniko anareo hoe mampitandrina ary ho jerevantsika zay zavatra matoa tonga aty misy ampony za tsy olona mijery mihitsy hoe za de ho aty io misy olona miteny anazy fa maniny ianao monsieur le président no any
toy zao hoe raha resaka vary natao eny an-tsany vary ny mamboly zay tena communiste amin'ny agriculture any an-tsany ianao no mandreny ny resaka amin'ny tatsaka ary raha resaka fanodinana herinaratra aleoko tonga aty manome asina sy voninahitra anareo satria aty no misy ny olona dia aty ihany koa no entitsika ny vahaolana noho izany hitady vahaolana tsika ny zavatra nyraisinay fanapa-kevitra nyraisinay dia zao zany ny vahaolana anisan'ny hoentsika ny voalohany dia mbola hitoy ny fivoritsika eto aloha fa tsy maintsy ataontsika ny anenana farak'izay any amin'ny 20 isan-jato ny délestage zay tokony atao eto Antananarivo. Tsy maintsy jerevantsika ny fomba ny hoe ahafahan'olona miasa manomboka amin'ny enina maraina mandrapatonga ny amin'ny 10 alina. Jerevantsika ny fomba rehetra tsy hampisy délestage amin'ireo orao. Devoir atsika ny mitady vahaolana, devoir atsika ny tsy maintsy mitondra vahaolana. Efa nataontsika zany tamin'ny heritaona monsieur le ministre, monsieur le DG, fa tsy zao akory. Zay ny atongavako aty, misy fanontaniana ilaina valina. Ekena fa misy fiovaovan'ny toetrandro, ekena fa misy ny haintany, fa mbola tsisy délestage ohatran'izao zavatra ataontsika zao. Zay zany nijerevantsika vahaolana. Faharoa, fantatrareo fa manana vintsika. Efa nanafatra tsika 50 mégawatt na parc solaire. Efa tonga ao, tsy hoe vao afarana, fa efa tonga. Ary tsy hoe vao tonga vao zao, fa efa tonga efa ambolana maro. Efa foviana no tonga tamin'ny Tomasina, namoaka an'ireo parc solaire ao. Fa hatramin'izao mbola tsy mipetraka amin'ny parc solaire. Zany efa nitenany Andriamatoa ministra ny 20 mégawatt amin'io parc solaire io atsovy daholo ny orinasa fa misy orinasa ao miteny hoe vony manampy atsika. Atsovy daholo ny olona rehetrarehetra tsy ilaina atakandro tsony fa tsy maintsy apetratsika io 20 mégawatt io manomboka amin'ny latsinainy. Fataovaverina makany atoerantsika mametraka ny 20 mégawatt eto Antananarivo. Manena ny fandaniana ny solika izany zavatra rehetrarehetra atao zany. Monsieur le ministre, rehefa avy anao makivory, mila daty mazava roviana no tafapetraka reo 105 mégawatt. Goavana be zany 105 mégawatt zany. Ny Nexa fato 60 mégawatt, ny Fraise 8 mégawatt, ny groupe rehetrarehetra amin'ny fitambaran'ny groupe ato tsy mahatratra an'izay 105 mégawatt zay na mitovitovy. Zany hoe zavatra goavana be zany investissement nataontsika. Fa mila afaingantsika, monsieur le ministre, mety ministre teo alohanao taraikiraiky sy nitaveravera, fa tsika mandeha aingana ka mino fa tsy maintsy accélérentsika raha isan'andro tsika, tsy maintsy mijery ny accélérena an'ireo tetikasa zay no resahako teo zay. Ametraka ihany koa tsika mba hitsinjovana hoe amin'ny heritaona ohatr'izao tsisy tsony ny olana ohatran'izao. Noho izany ny fanapa-kevitra dia niraisina tao anatin'ny filakevitry ny gouvernement filakevitry ny ministra Omaly dia anampy ny JIRAMA fitondram-panjakana. Anao investissement fitondram-panjakana ahafahana mampiela ny subvention sy mampitombo ny herinaratra fokariny JIRAMA. Fanapa-kevitra ministra no raisina Omaly dia najanona daholo ny investissement rehetra. Ny budget ny présidence mikasika ny investissement na ena 20 isan-jato. Ary zay nitoromarika amin'ny communiste hoe ajanona daholo fa mifanarana vahoaka amin'ny fahantrany amin'ny alalan'ny famboleny. Zay ny atao parenthèse iny. Fa ny zavatra tsy maintsy atao dia ny investissement rehetra amin'ny taona ho avy io dia natokana anampiana ny JIRAMA tsy amin'ny alalan'ny subvention fa amin'ny alalan'ny investissement.
Noho izany zany dia anao investissement tsika 250 mégawatts ana parc solaire. Ao anatin'izay a ny 100 mégawatts atao eto Antananarivo. Mino aho fa anena raha ny calcul lany amin'ny 50 millions de dollars any faravakeliny amin'ny vidina solika zay avoakatika. Zay ny eo ny calcul zay natao. Manao investissement na 200 millions de dollars ianao dia afaka mieconomiser amin'ny 50 millions de dollars any. Ka raha mitovy ohatran'izay zany isy ataony dia mino aho fa ho avitra tanteraka ny JIRAMA. Ao anatin'izany zany dia ny 50 mégawatts amin'io parc solaire io dia ho ataontsika ery amin'ny lac Ivato misy 300 hectares 328 exactement hectares ny lac atsika eo ary io no parc solaire flottant lehibe indrindra aty amin'ny continent africain. Tsy maintsy tafapetratsika io alohan'ny heritaona ohatran'izao. Mety alohan'izay fa tsy tiako miteny daty fa tsy maintsy apetratsika le izy. Ohatr'izay ihany koa ny any amin'ny province, ny any Diego, monsieur le ministre moa manana ny détail any eo amin'ny 10 mégawatts eo, ny any Diego, ny any Mahajanga, ny ao Tomasina, ny ao Fianarantsoa, ny any Anosibe, ny any Tuléar, ametrahantsika an'ireo parc solaire. 250 mégawatts no afaka ovatsiny fitondram-panjakana vola fa ny objectif atsika dia 1000 mégawatts ka 700 mégawatts dia ho ataon'ireo orinasa zay nahita toerana na nivelany anao an'izany tetikasa rehetrarehetra zany. Raha ao anatin'ny foiezaka anafoanatsika ny délestage eto tena ny Andriamatoa palais général io koa monsieur le ministre jereko tsara fa raha mampiasa ny le taxitsika 300 millions zany ny vola lanitsika isan'andro nefitsika meny voajanahary ndraindray matetika ny météo afaka anaovantsika les pluies artificielles 40 millions ny fanaovana pluie artificielle dia vitanao zany hoe andany 40 millions ve anao pluie artificielle sa andany gasoil 300 millions d'ariary. Donc no ataontsika zany Andriamatoa ministre Andriamatoa palais général isaky ny afaka manao pluie artificielle tsika dia tokony manao pluie artificielle. Vao natany météo io zao dia raha tsy piso monsieur le ministre le 31 moa androany sa rapitsonao amin'ity week-end ity favorable ny météo anaovana an'izay pluie artificielle zay dia anao zany tsika an'izay pluie artificielle zay mba ahafahana mampiena ny délestage zany dia ampiasaitsika daholo ny groupe rehetra eo ato daholo moa nareo ampandara mila ampiasaina maximum ny fioloha aloha mba hampiodina tsy siny ny délestage. Na ninana indray zany ny vola tokony ametana ny sekoly tokony anaovana ny tablier fa hivitanantsika solika marary any zany an'zareo satria mandovo vola tsika mandovo vola zany tsika zay tsy maintsy jerevantsika nyreo projet rehetrarehetra ao ampiasaina ny ao misy maromaro ny groupe mandeha tsy diatsika eo rehefa avy eo fa ampiasaitsika ihany koa zany groupe mandeha gasoil any HFF mba tsy siny délestage. Hoampiny fitondram-panjakana nareo tsy manina ny JIRAMA ao anatin'izany zarevanay zany zay zavatra afaka esorina ao anatin'ny fandaniam-bolam-panjakana mba tsy siny délestage eto Antananarivo. Dikan'izay dia minisy manantena fa samy andray andraikitra tsika rehetrarehetra samy hiaraka hifanometanana ary indrindra mba hijery sy ilaza ihany koa an'ireo olona zay misy valam-panty ary indrindra moa zany eo amin'le fanapahana tsy fantatro hoe io ilaiko valiteny hoe le tapaka sy miveriny ity inona ny antony fa ahoana ny mahatonga an'io
zavatra mbola tsy niainantsika zany hatramin'izay fa zao tsika ny miaina an'izay. Ankoatran'izay moa dia ho accélérentsika ihany koa ny fanaovana an'ireo mini hydro, ho accélérentsika ihany koa ny fanaovana an'ireo barrage hydroélectrique ary anisan'izany ny rano mafana amin'ny volana Desambra ity dia hanomboka. Ary izahantsika zany mba ho vita ao anatin'ny 3 taona. Lavitrezaka zay fa 64 mégawatts io zay afaka hiabsorbe ny filaina 520 isan-jato ny filaina eto Antananarivo. Zany hoe anena vao vita zany io dia anena betsaka ao anatin'ny fotoana fohy. Efa nisoniavina rehefa azo ny telopolo, efa ao ny telopolo anaovana an'izany mikasika an'io rano mafana io. Afaka hojerevantsika ihany koa ny fanaovana ny Mandraka 3. Afaka jerevantsika ihany koa ny fanaovana ny antetezam-bato Mahavoly. Ankoatran'ireo tetikasa zay ho accélérentsika ny fanaovana ny Saofika sy Volobe. Matoa tonga eto androany dia marary ana loatra ny marary ny vahoaka. Zay iainany vahoaka iainako. Ary betsaka ny ohatra zao omeko anareo rehefa avy eo fa mafy ny iainantsika ankehitriny fa ny faniriako namana raha misy zavatra faniriana ho lazaina androany dia isika rehetra ato anatin'ity tranotiany anafaka ny hirifira ny vahoaka malagasy indrindra fa ny eto Antananarivo sy ny manodidina, anafaka an'izao anatin'ny aizina ary tena mba hitondra ny hazavana. Dia anjaka amintsika rehetrarehetra tsirairay avy ny fahazavam-po, ny fahazavan-tsaina mba ahafahantsika manatanteraka ny asa rehetrarehetra zay ataontsika. Mankasitraka atsika rehetra. toy izay sy zay ary tompolahy sy tompoko vavy ny faneho-kevitra nataon'ny filopirenena Andra Joel. Izy manko rehefa miteny dia hoe tsy maintsy mitondra vahaolana ary tsy maintsy vita io amin'ity taona ity na amin'ny taona ho avy zany fijaliana resaka délestage, resaka jiro. Nefa etsy andany ny fandaniana-mbola meo apampana ataony amin'ny resaka jirama izay. Toy izay ihany koa tompolahy sy tompoko vavy no afaka nizaraintsika eto ary aza dino hatrany miabone na manao j'aime na manao commentaire ahafahantsika mahatsara zavatra zay. Mankasitraka mankatelina tompolahy.